Kazakaza daholo dia tonga zao eto amin'ity vidéo vaovao ity. Androany zany mba sika fafantatra fotsiny mahakasika an'ilay serveur de la Team Xiaomi. Tamin'ny farany teo za dia nanao live tamin'ny ouverture an'ity serveur ity ary ihany koa napiditra olona tato anatin'ilay izy. Dia androany zany mba expliquer an'ilay zany ny fomba atao rehetra ahafahana miditra ao anatin'ilay serveur sy ny zavatra rehetra misy atao anatin'ity serveur ity. Zany hoe ho an'ilay izay tsy nijery teo amin'ilay live. Efa ela be moa zany nanana ambition hoe mba hicréer propre serveur antsika, zany hoe serveur ho an'ny Team Xiaomi. Dia androany zany ny créer an'ity serveur ity dia efa misokatra somatsara moa zany izy est disponible sur les versions Bedrock na sur téléphone na sur PC. Fa ny fomba hidiranao anatin'ilay serveur zany no azavako amin'isan'izao. Voalohany indrindra aloha lisany mila manana Minecraft version 26.31. Io Minecraft 26.31 io zany aza gratuitement any anatin'ny serveur Discord. Zany hoe serveur Discord an'la Team Xiaomi moa zany. Matetika ny Minecraft rehetra izay mivoaka mihitsy moa zany dia ataoko disponible gratuitement. Rehefa miditra ao anatin'la Team Xiaomi nareo dia miditra atao anatin'ity onglet titre le téléchargement ity dia hitan'lisany ao le Minecraft izay mivoaka farany ary ihany koa ny mode isan-karazany afaka azan'lisany gratuitement. Dia makasika an'izay Discord izay ihany lisany zany ohatra hoe te interagir amina sy hoe te hoe ifandray amina biby kokoa dia mila manana le application Discord lisany. Dia ihany koa rehefa tafiditra ao anatin'le Discord zany lisany dia mila ampiry lisany atao anatin'ity onglet gamer tag ity gamer tag lisany mba ahafahany lisany rejoindre le serveur satria misy système de whitelist le izy, zany hoe misy liste de personnes afaka miditra zany dia lisany tsy afaka hoe to de rejoindre mampiditra ny IP sy ny port le serveur fotsiny lisany dia afaka miditra somatsara ao anatin'le izy. Fa misy système de whitelist le izy dia mila miditra Discord zany lisany dia ampidiriny lisany any ny gamer tag ny lisany. Dia zay tsotra kely tsisy dikany no ahafahana mirejoindre le serveur. Fa zao indray dia mba expliquer koa lisa zany zava-misy atao anatin'ity serveur ity. Araka ny hitany zao moa zany dia misy la neige milatsaka io dia efa manoko miafy an'ilay neige ny tanàna satria misy système de saison ihany koa le serveur. Misy système de saison réalistique ohatran'ny dans la vraie vie le serveur. Tanisana zao saison antsika zao zany ao anatin'ny hiver antsika dia milatsaka la neige dia mameno tanàna. Dia isaky ny 2 jours dans la vraie vie dia miova ny saison. Zany hoe io zany hiver dia rehefa miova été dia rehefa miova automne dia ohatraohatray modikodina io foana isaky ny 2 jours le izy dia miova. Dia tsy izany ihany fa misy karazana biby isan-karazany koa hitan'lisana anatin'ity serveur ity. Zao moa zany mbola tsy mahita fa any zalahy miodikodina any. Reo zao dia efa misy serre ihany fa be da be mihitsy ny biby vaovao. Reo zao misy bison, reo zao misy vorona mitsidina hitanareo. Ouais, j'avoue c'est tellement trop mignon et tellement trop beau dans ce serveur. Dia tsy izany ihany fa misy karazana biome, misy karazana vaovao ndraiky. Ito zao dia efa azo hafa mihitsy koa zao io zany hoe bioma hafa mihitsy koa zany manodidina eo. Dia lisany moa zany rehefa mispawn dia eto anatin'ity village ity. Izay village tena tsy mitovy amin'ny village rehetra satria misy mode na diversité na village isan-karazany koa ato anatin'ity serveur ity. Dia araka hitany lisany eo amin'ny notification koa moa zany hoe misy hoe farm corns to make our custom animal breed in season. Zany hoe tsy le saison ihany zany miova fa misy ihany koa ny animal ao anatin'ireny saison rehetra. Zany hoe mivoava araka ny saison koa zany ny animal mety hitany lisany eny manodidina eny. Ary ihany koa ny zavatra mitsiry ohatra hoe raha zao hoe amikatsaka zao mety hoe isika ny mainandro izy mitsiry dia izy zany rehefa tonga zany le mainandro reny saison mainandro be reny dia hitakatsaka mitsiritsiry eny manodidina zany isany dia afaka ho ilainy lisany. Dia ohatra le mécanisme an'le izy fa mbola be mihitsy ny zavatra atao anatin'le izy ato. Dia le izy moa zany mbola serveur hoe chill samy micréer ny anazy dia samy micréer trano dia afaka micréer communauté koa lisany. Fa ny système de claim aloha mbola tsy napidiriko satria mbola foanao test makasika an'le izy fa le serveur efa nataoko disponible zany afaka mirejoindre lisany fa ampidiriko foana le système de claim fa mbola vao testena kalon le izy. Dia zay makasitraka ny lisany moa zany manaraka foana sy ny soutenir hatray. Mitazona antsika moa dia tsy miova ihany hoe mba appropribe ny Minecraft malagasy. Zany hoe raha tia appropribe Minecraft malagasy lisany dia mba miangavy ny lisany mba partageo ny zavatra vitantsika ary ihany koa aza diny misabonera mbola vaovao lisany mametraka like satria tena mba ilana amin'ny évolution des chaînes izay. Zay efa mijery ratsy be anary omby farany sao dia tonga dia tongisiny le ridivany be teto fa mba misy teny kely mba misy annonce kely zany mba ho resako ny lisany. Zany moa zany fantatry lisany hoe manao Minecraft zany hoe eto amin'ity page ity zany Minecraft ranoray tsy akoatr'izay. Dia nefa za mba te hiditra ao anatin'ny multi gaming zany hoe karazana jeu isan-karazany zany fa ao malagasy foana. Noho izany dia nicréer page anankiray Shamir Off le izy ito ety. Dia any zany publier ny vidéo sy ny publication rehetra mahakasika ny jeu hafa akoatran'ny Minecraft ao malagasy foana. Dia raha mba te hanaraka an'izany lisany azadiny mi-follow an'le page satria zao efa mamoaka vidéo vaovao ndray. Ny vidéo atako any moa zany ny jeu ololoviko anatin'le vidéo lisany foana no andrasako proposer anazy na ihany koa c'est jeu banana. C'est ça, enfin on se dit à très bientôt, c'était Shamir. N'oubliez pas que je vous kiffe les gars. Bye bye.